Fa mahakasika ny raharaha andramena indray kosa ny alakamisy teo moa fodenisy ny andramena izay sariny teo andivin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Manoloana io ary dia manana ny ambarany ny prime ministra izay sady ministra ny tontolo iainana ihany koa. Mihoatra ny 2 ny bolabola andramena ny saron'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana tany tanànany Andranontsara, distrikt'i Sambava, Omaly. Araka ny fanazavana ny eto prime ministra Jean-Omer Berzika izay sady ministra ny tontolo iainana dia efa napetraka teny Amorotsiraka ary vonona ny anondrana no sarina ireo bolabolan'andramena ireo. Tsy mivotsitra tsony fa dia ho alefany amin'ny blike amin'ny Sambava. Ny telefona dia mitolo tany tompon'andraikitra anankiray iny le zavatra ny tena mampalahelo fa ohatrany misy réseau be dia be izay tonga lavitra be madama ary zany zavatra zany tsy miavina anareo fa zavatra fantatrareo tsara mandeha hatrany lavitra any ka dia ny fantatrarana azy izao heverina fa mba ahatonga kosa eritreritra ho an'ireo olona avy ao an-tanàna ihany fankafantatra daholo ny rehetrarehetra za moa olona avy any rahateo dia mahafantatra izy reo fa ny fanjakana no tsy mirindra ny azo atao ka matetika zany rehefa tonga any amin'ny fitsarana dia mivotsitra le olona tratriny indrindray. Ankoatra ny tsy firindran'ny asan'ny sampandrara samihafa eo anivon'ny fanjakana dia nambaran'ny prime ministra fa anisan'ny olana goavana ihany koa amin'ny ady amin'ny fanondranana tsokosoko andramena ny tsy fahampian'ny olona eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala. Na dia eo aza izay, araka ny fanazavana dia efa misy fandraisana andraikitra ataon'ny tompon'andraikitra samihafa momba ny raharaha andramena ny Sambava. Momba ny asan'ny comité de pilotage kosa dia nisoritan'ny prime ministra fa mitohy ny asa famaritana paikady hiadina amin'ny fanondranana tsokosoko andramena izay rahana ny vondrona iraisam-pirenena.